Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fahamiraba-tsika ry afaka tratra ity Sabotsy fa 20 ny volana Janoary ity. Ny fifalian'i Jesosy ry afaka hitoetra maharitra amintsika. Ny Mofonaina voalahatra ny sampana sekoly lahady foibe ry afaka dia ny boky Isaia mpaminany toko 470. Isaia toko 470 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7. Isaia toko 470 andininy 7 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'anaran'i Jesosy. Meno ary taranaka Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaka Israely, izay nombabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-boka. Na dia mandra-pahantitra ireo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny izao no hitondra sy hanafaka. Ampitovianareo amin'iza moa sy amin'iza no hanoharanareo aho, ary iza no ataonareo tahaka mba hitany amiko, izay mandraraka volamena avy ao an-kitapo sy mandanja volafotsy amin'izany, dia manakarama mpanefi volamena mba hanao izay ho Andriamanitra, iankofany sy ivavahany, dia betainy eny antsony iny ka entiny, ary apetrany eo amin'ny fitoerany iny ka dia mitoetra eo. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy 4, na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny izao no hitondra sy hanafaka. Ry afako, isan'ny zavatra mampatahotra ny olona ny vanim-potoanan'ny fahanterana na ny fahalehibiazana. Mampitebiteby ny olona ny hoe anahoana moa no aviko, anahoana moa no avy rehefa mby amin'izany fahalehibiazana izany. Ary mametra-panontaniany amin'izany daholo ny olona rehefa miditra any amin'ny atsasaky ny taonjato any amin'ny 15 taonany any, dia efa tazan'ny olona fa eo ny fahalehibiazana, ary dia manomboka mametra-panontaniana izy ny amin'ny ahoana moa zany ny fahalehibiazana, ahoana ny hitondrana ny fiainana hitantsika amin'ny zavatra ankehitriny, ny olana mitranga etseroany amin'ny fieritreretan'ny olona ny ho aviny amin'ny fahalehibiazana. Mampanahy ny olona zany ny fahalehibiazana, satry ny olona ho tanora lalandava na amin'ny ara-batana io, dia teo matanjaka mandrakariva, teo salama mandrakariva, na amin'ny bika manendrika io, satry ny olona koa ny ho tanora lalandava. Sy laha tanora lalandava dia tena mahafinaritra ny olona ny hoe tanora lalandava eo, fa ny tahotry ny fahanterana, ny tahotry ny fahalehibiazana no masaka ao an-tsain'ny olona ka mampatahotra azy. Satria ny fahanterana dia midika toy ny faharesena amin'ny maha olombelona, midika fiankinana, midika fianteherana, midika hery mihena ka tsy ahafahana manao izay tiana atao intsony, midika mety ho fanlihana mihitsy ary, na hoe ho fanaovana tsinitsinina no dikany hoe fahalehibiazana. Tsy mahagaga zany, fa satria noho ny fiovan'ny toetrandro tamin'ny ataontsika hoe taonjato faha 920 dia saika nantapany voalohany tamin'ny taonjato faha 20 dia izany fahalehibiazana zany dia voninahitra, ajaina, fa amin'izao andro antsika izao dia zary noho ny herin'ny vola, noho ny herin'ny vola sy ny fanomezan-toerana ny sandry, fanomezan-toerana ny vatana ho ivo ny maha olona. Atany aloha ohatra ka hoe nomena-toerana dia ny fahendrena, dia mazava ho azy fa ny olon-dehibe ny fahanterana no tompon'ny fahendrena.
de rajaina ny olon-dehibe satria any aminy ny fahendrena fa rehefa tsy nomena toerana intsony ny fahendrena fa ny vatana no nomena toerana de tsy any amin'ny olon-dehibe intsony ny mahafinaritra tsy any amin'ny fahanterana intsony ny vanim-potoana mahafinaritra satria nomena toerana ny vatana nomena toerana ny bika nomena toerana ny fahaizana mampahalalana ny saina ka ny lehibe rehefa mbi amin'ny fahavalopolo taona na ninaran'ny zafikely ny ary tsy tadidiny intsony rehefa mbi amin'ny fahasivifolo taonana izy de mametra-panontaniana hoe izaho moa reto olona manodidina reto indraindray ary efa mbi amin'ny fahazato taona moa misy zany dia indraindray efa veriny atsasaky ny fitadidiana no zany de toy ny faharesena mihitsy ny fahalebiazana amin'izao andro eo antsika izao satria tsy ahafahana manao ninninona indraindray fiankinana indraindray toy ny eta-mavesatra mihitsy aza no hijeren'ny fiarahamonina na hijeren'ny tenanao ny androm-pahalebiazanao dia eto ny baiboly any de mampitodika atsika am'izany hoe tenin'Andriamanitra zany hoy ny tompo eto manao hoe mandra-pahantotrareo de tsy miova mandra-pahafotsy volonareo de izao ihany no hisahirana sy mitondra anareo asehon'ny tompo eto amin'ity Isaia toko fa 4 ty ilay fiovan'ny olona ao anatin'ny fotoana ny olombelona de efa ndresahantsika hoe miova manako amin'ny olona ny fotoana ho tsika hoe andairany fotoana io natao iova ao anatin'ny fotoana io isika olombelona ho tsika manao hoe temporel zany hoe miova ao anatin'ny fotoana isika tsy maharitra tsy mandrakizay fa Andriamanitra kosa de asehony Isaia mpaminany eto fa intemporel zany hoe tsy miova fa mandrakizay na inona fiova amin'ny fotoana dia Andriamanitra tsy miova ary io toetran'Andriamanitra tsy miova ao anatin'ny fotoana io dia ateraky ny mahandriamanitra azy ateraky ny mahafana azy ateraky ny mahatseto am'izao tontolo zao azy fa itsika kosa de nataon'Andriamanitra onona eto am'izao tontolo zao dia mandaitra amintsika amin'ny fotoana na inona zavatra eto ambonin'ny tany dia tsisy tsy miova eto na inona na iza eto ambonin'ny tany de nataon'Andriamanitra iova mifehy mihitsy ny fiainana maha-olombelona ny fiovana ary zay mihitsy tsy fatiantoka ho an'ny olombelona akory ny fiovaovany toetrandro iainana ny fiovaovany fahasalamana ny fiovaova ny maha-olona nataon'Andriamanitra ho lalàna iainantsika olombelona mihitsy ny fiovaovana amin'ity tany fandalovana ity satria voafetra ny fiainantsika 70 taona ka raha tany mateza de 20 no zany de mifanaraka am'izay mihitsy ny fiovaovana raha ohatra ka mandrakizay itsika tsy mandaitra atsika amin'ny fotoana intemporel ohatran'Andriamanitra de izao tsy ho 70 taona ny andro iainantsika raha tany mateza fa mandrakizay ohatran'Andriamanitra fa satria tsika miaina ao anatin'ny vanim-potoana de ny feran'Andriamanitra ny fotoana iainantsika 70 taona raha tany mateza de 20 dia eto ary avako malala asehony Isaia mpaminany fa itsika miovaova Andriamanitra tsy miova hoy andininy fa telo manao hoe enao ange no babena hatrany am-boky nentina hatrany an-kibo zany hoe enao zany dia fantatro enao ny tompo fantatr'Andriamanitra isika vo hatrany am-boky sika de fantatr'Andriamanitra no sahiranina no babena hatrany an-kibo nentina hatrany am-boka hatrany an-kibo hatrany am-piandohan'ny fisitsika isika de efa fantatr'Andriamanitra de zay no mahatonga azy manohy hoe ka na de antotra azy nareo de tsy miova de afaka malala mampahely atsika zany teny nampitondray ny tompony Isaia mpaminany zany hoe eken'Andriamanitra ny fiovaovantsika eken'Andriamanitra fa mety miova isika ao anatin'ny fiainantsika eken'Andriamanitra fa marefo isika fa hatrany am-boka eken'Andriamanitra fa ny toetratsika io de mety miova ny finoatsika sy ny fiainantsika de mety miova fantatr'Andriamanitra ny mety fiovaovantsika fantatr'Andriamanitra fa mety miovaova ny zavatra rehetra zay iainantsika sy ny manodidina antsika mety miova koa ny finoatsika ndraindray mba kely ndraindray lehibe mety miova koa ndraindray ny fanoloran-tenantsika ndraindray mba mety mizakazaka ndraindray ohatran'ny marefo ndraindray mety mafana fo ndraindray mimangatsika mety miova koa ny toetratsika satria nataon'Andriamanitra iova isika ndraindray olona falifaly rehefa mitombo mitaona de lasa kizitina ary rehefa mianta de manjary mikatona tsy te hifandray aman'olona mety miovaova sika
ary fantatr'Andriamanitra izany fiovana izany mamita tena isika raha ohatra ka miteny hoe za Andriamanitra de tsy miova mihitsy fa na iza de zao miova nefa eto afaka raha de manome tokony tompona hoe ao anatin'izany fiovaovanao zany de za tsy niova ho Andriamanitra tsy ovan'ny toetrantsika zany Andriamanitra izay re afaka malala ny mahandriamanitra n'Andriamanitra Andriamanitra tsy ovan'ny toetrantsika mihitsy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra intemporel Andriamanitra mandrakizay ny an'Andriamanitra eny de eny zay mahandriamanitra n'Andriamanitra tsy hoe mahandriamanitra Andriamanitra azy ihany fa am'ilay mahizy azy hoe intemporel izy tsy misy tsy natao hiova ao anatin'ny fotoana izy satria tsy miaina ao anatin'ny fotoana izy de tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra tsy mandaitra amin'Andriamanitra zany ny fotoana tsy misy famantaranandro zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy zavatra miova ao aminy noho zany de zao ny enin'Andriamanitra de mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra de mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra de mandrakizay satria tsy mandaitra amin'ny fotoana fa isika kosa mifanohitra am'izay ny enitsika indray mety miova tsia ny tsiatsika indray mety miova eny ny fitiavatsika indray mety miena ny fanoratenantsika indray mety tsy mitombo dia hoy ny tompo-panao hoe ao anatiny zany fiovaovanao zany de tsy miova ary tsy ovany ny toetrantsika mihitsy tsy manako amin'Andriamanitra mihitsy ny toetrantsika tsy manako mahizy azy an'Andriamanitra manako amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa tsy manova n'Andriamanitra tsy hoe satria nalaina mivavaka de niova Andriamanitra lasa tsy tia atsony lasa masika be tsy zay Andriamanitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny miova fa Andriamanitra tsy miova afaka malala mampahiry atsika zany hoe na inona toetranao de tsy niova Andriamanitra teo foana izy nitondranao foana izy nitondrantsika foana izy na inona tsy vitatsika na inona tsy tanterakitsika na taizana le atsika de zao ny fitiavan'Andriamanitra tsy niova fa inona fotsiny niova ny fifandraisantsika taminy itsika ny analavitra azy dia ny hafanan'Andriamanitra tsy niova ataovy hoe misy fatapera mirehatra eo de misy hafanana eo arakaraky ny anakekezana ny fatapera ny mampafana anao arakaraky ny analaviranao ny fatapera ny mampangatsika anao fa ny hafanan'ny fatapera tsy miova de tahak'izay keo Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra tsy niova fa isika ny analalavitra n'Andriamanitra noho zany de ny hafanana ny raisitsika tamin'Andriamanitra ny mety nyena satria tsika ny analavitra n'Andriamanitra fa ny hafanan'Andriamanitra tsy niova mihitsy noho zany revako malala toko atsika izany satria mantsika mieritreritra manao hoe za Andriamanitra tsy tanteraka za Andriamanitra nanota za Andriamanitra nisy zavatra nandrasanao tamiko tsy vita za Andriamanitra nisy voady mba nankeko taminao tsy tanterako za Andriamanitra be de be zay mety ho sentin'ny fotsika tamin'ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra fa zao revako malala tsy niova Andriamanitra enao niova isika niova kanefa io fiovantsika tao anatin'ny vanim-potoana io de fantatr'Andriamanitra ary eken'Andriamanitra ny fiovaovantsika io fantatra Jesosy ange io hoe fantatra Jesosy ny fiovaovanao fantatra Jesosy ny fivadibadika ao randray betibetika faly amin'Andriamanitra betibetika mafana fo betibetika anio hita mafana fo amin'ny herinandro tsy hita ndray ny am-piangonana fahavariana amin'ny tapabolana ndray miverinao am-piangonana afaka raha volana ndray tsy hita fantatra Jesosy ange io hoe fantan'io malahelo izy araka ny tenin'ny Paoly manao hoe azo mampalahelo ny fanan'Andriamanitra ao anatinao fa izao tsy niova akory izy mety malahelo izy fa tsy niova izy afaka malala tsarovy ary fa ny Andriamanitra ao de tsy mbola nanova ny fitiavany anao na inona na taizana isy anao de tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra anao na inona fiovana atao amin'ny toetranao de tsy niova Andriamanitra fa ny faharoa zay aterak'izay tsy fiovan'Andriamanitra izay de eo Andriamanitra manao hoe tany am-boka nitondranao tany am-boka de zao izy manao hoe mbola nobabena anao hatrany an-kibo nentiny anao hatrany am-boka mbola tsy nanoty anao tany am-boka mbola tsy nanoty anao tany an-kibo mbola tsy nisy ratsy lataonao tany an-kibo
tsy hoe tany ekipo ny olona de efa nanota de efa mbola tany ekipo de efa mpangalatra na tany ekipo de efa mpandaingy na tany ekipo de efa manao herisetra amin'ny fiarahamonina tany ekipo de be de be mety ho karaza-pahotana atsika tany ekipo de efa nandika ny didy folo tsisy an'izany fa tany ekipo anao de efa nobabena de efa nisairanako ny tompo de izao mandra-pahantitra rao de tsy niova izany hoe tao anelanelany tany ekipo sy lay fanterana de efa nanota ianao be de be ny otana ataonao tao anelanelany tany ekipo sy mandra-pahantitra fa zao niova ve le fitiavan'Andriamanitra tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra tahaka anao mbola tany ekipo ihany na inona lalandiavinao de izao mbola manaiky ny sahirana aminao Andriamanitra hoy izy manao hoe izaho ihany no sahirana mitondra anao izaho ihany no nahary anao de izaho ihany no hitrotro anao tsisy ifandraisany mihitsy ny fitahin'Andriamanitra le avako malala dia ny fitantanan'Andriamanitra atsika dia miankina amin'Andriamanitra ihany eketsika fa misy ny fitaizan'Andriamanitra misy ny fanitsian'Andriamanitra fanamboaran'Andriamanitra ny fiainantsika rehefa miala aminy manota isika miamangatsika isika misy zany rehetra zany fa na mikapoka azy Andriamanitra na manitsy Andriamanitra fitiavana avokoa reny rehetra reny tsy hoe Andriamanitra tsy manana planina mihitsy tsy manana hoe animba ny fiainan-janany tsy manao zany Andriamanitra fa raha ohatra ka mety misy fanitsian'Andriamanitra fikapohan'Andriamanitra fanamboaran'Andriamanitra de zao tsy mididy tsy mampiena amin'ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy zany itsika ny tsy mahatakatra an'izany hoe nafon'Andriamanitra tsy nahafohitatsika izany Andriamanitra fa izao mitaiza izy tsy tianana ny ratsy izy de manitsy atsika fa io teneniny io manao hoe mandra-pahafotsivolo de tsy niova ny fitiavako anao mitondra de misahirana ny avako malala ino naterak'izay avianantsika tsy manany amin'ny ho avy isika tsy manany amin'izay mety ho tsy fahatanterahantsika fa miverina mametraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra tsy manah hoe tompo ahoana moa zany zao ny fahalebiazako ahoana moa zany zao ny hitondranao ny tompo efa manafatra hoe zao ataovy ny ataonao ataovy tsara ny asanao ataovy tsara ny fanomponao ny ankehitriny satria zay ianao fa izao manofisa tsara ataovy tsara ny nofinofinao ny kasainao ataovy tsara faraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mahazo matoky ianao fa an'Andriamanitra no avinao Andriamanitra miantoka ny mandra-pahafotsivolonao isahiran'Andriamanitra ary mandra-pahantitra ao de tsy iovy izy fa tahaka ny tahiny ianao tany am-boka ihany mbola hitahiny ianao mandra-kehitriny ary hitahiny ianao mandra-pahafotsivolonao afaka malala mampahery anao zany tenin'Andriamanitra izany mampahery atsika amin'izao vanim-potoana mampasarotra ny fiainana izao fa ny farany de avako malala dia hoy izy manao hoe izaho no mitondra sy manafaka lay hoe mitondra de mivimbina tahaka ny entana mitondra tahaka ny entana lay teny grika nampiasaina mitovitovy amin'io de bastajo zany hoe toy ny ohatran'ny olona mitondra poketra ohatran'ny olona mitondra harona ohatran'ny olona mitondra entana tsy manao ninina mihitsy zany la entana tsy mibaiko le entana hoe za ataovy ety tsy mibaiko le poketra hoe za ataovy ohatran'izao na eto amin'ny tanana na ataovy na trotroy zay le hoe za no mitondra arabaky teny raha mamaky ny voambolana marina fa ny teny testamenta taloha zao ohatra amin'ny teny hebreo fa ny voambolana ampiatsika teo bastatso amin'ny teny grika ao anatin'ny septante de milaza hoe Andriamanitra manaiky hitondra atsika tahaky ny fitondra entana tsy manome atsika safidy izy fa ny tiano atsaitsika de ny hoe izy nge mahafantatra ny lalana hitondranatsika ary mihoatra noho zany izy manao hoe manafaka izy rehefa ratra zay ao anatin'ny zavatsarotra isika satria manodidina atsika miovaova de zao mety mandalo zavatsarotra isika ateraka zany fiovaovany zany tahaka ny andro hoe nandray ny andro mangatsika nandray mafana nandray manona nandray merika de izao ao anatin'ny fiovaovany zao tontolo zao de mety miova zany ny rivotra iainantsika satria ny zavatra iainantsika eto ambon'ny tany fiovana no zany de zao mety mandalo zavatsarotra isika ateraky ny fiovaovan'ny fotoana koa de mandalo zavatsarotra isika
no zany de izao ao anatin' zany fiovaovany fotoana izany dia mety mandalo zava-manahirana sika de hoy ny tompo mazava ny teniny manao hoe hitondra aho a hanafaka sady mitantana anao anatin'ny sarotr'Andriamanitra no manafaka anao anatin'ny zava-manahirana, manafaka anao anatin'ny zavatra tsy eritreretina ho efa akory ary. Afaka malala engany atoky an'Andriamanitra ny fiainana isan'andro anao. Ndray maka Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de nitenen'ny olona manao hoe enao Jesosy a mahavonjy ny olona rehetra ianao fa ianao to tsy mahavonjy ny tenanao raha izahanao midina eo amin'ny hazo fijaliana io. Inona moa ny antony nijanonany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io? Inona ny antony namelan'Andriamanitra azy teo amin'ny hazo fijaliana io? Tsy manana hery ve Andriamanitra fa ka nanalany Jesosy teo? Sa tsy nanana fahefana Andriamanitra nanalany Jesosy teo? Tena nanana fahefana. Ary Jesosy nanolotra ny ainy noho ny safidiny, tsy niterena izy fa noho isika. No zany le afaka malala io hazo fijalian'i Kristy io ny dikany de zao Andriamanitra mitondra ary ny dikany faharoa Andriamanitra manafaka. Raha mijery an'iny lakroa iny ianao iny hazo fijaliana mitsangana sy mitsivalana iny ianao de zao ny dikany iny de zao Andriamanitra mitondra. Zay le mitsangana. Andriamanitra mitondra, midina Andriamanitra nanaiky hitondra. Tahaka nitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely mpanenefitra. Andriamanitra midina nanaiky hitondra ny fiainantsika ho andriafo amin'ny alina, ho andry raona amin'ny atoandro. Andriamanitra nidina mitondra atsika saingy tsy zay fotsiny nataon'Andriamanitra fa na mitondra atsika n'Andriamanitra mame atsika fahafahana izy de mety ho azo zava-tsara tsika, mety ho fatorany fahazarana, mety ho fatorany lafiny zavatra, mety manota de zao manaiky manafaka atsika koa izy. Zany re afaka malala raha mibanjina n'io hazo fijalian'i Kristy io ianao tonga am-piangonana mitoerana maro samihafa de izao tsarona manao hoe tsy miova Andriamanitra fa mitondra anao izy ary manafaka anao izy. Io hazo fijalian'i Jesosy io izay ataon'ny Paoly manao hoe reharehatsika, tsy mahamenatra atsika de zao Andriamanitra nanaiky mitondra atsika amin'ny lalana mahasambatra atsika, manaiky hitondra atsika amin'ny lalana zay tiany hitondrana atsika, manaiky hitondra atsika amin'ny lalana zay ahafahantsika miaina sy mifaly eo aminy, nefa koa Andriamanitra manafaka atsika ao anatin'ny ady sarotra, manafaka atsika, mamonjy atsika ao anatin'ny zava-manahirana atsika. Lay hazo fijalian'i Kristy eny afaka malala zay endriky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fanafahan'Andriamanitra hanapaka ao amin'ny fotsika. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa enao lay tsy miova, enao lay mandrakizay, enao lay tsy ovan'ny toetra anay, tsy ovan'ny zao tontolo zao satria enao tsy andairan'ny fotoana, enao no mitondra ny fotoana, mandrakizay enao, mandrakizay ny famindramponao, mandrakizay ny fitiavanao ao anatin'izany tsy fiovanao zany nefa tompo de miova zay, manadino anao ndraindray, manamariteny any anelany fotoana, be londra be famalina amin'ny zavatra tianao ataonay ary miovaova na ny fanoloran-tenanay na ny mahizay anay. Misaotra tompo fa enao kosa tsy niova, nanaiky hitondra anay hatrany an-kibo ianao, nanaiky nibaby anay hatrany am-boky ianao, ary amin'ny andro pahalebiazanay de mbola tsy miova ny fitiavanao, amin'ny andro ny fahatanoranay de tsy nietsika, tsy niotsina ny famindramponao. Tompo, misaotra anao zahay fa nanaiky hitondra anay ianao, nanaiky nanafaka anay. De taio ny fiainana isan'andro tompo, meteza ampahery anay, meteza mamonjy anay, meteza manafaka anay, meteza mitahiry anay, mba tsy ho variany zahay. Ka na inona tompo zavatra setrainay de tefeo koa zahay ho tahaka anao Andriamanitra. Ny toetranay ho mahatoky, ny finoanay tsy iova, ny fitiavanay aharitra. Tompo, jereo ny tokantranonay tsirairay avy, anjaka ao aminay ny fiadananao. Fa afaka manokan'izay tompo an'ireo
azo pahoriana, azo pasahiranana vokatry ny rivo-doza, ireo tsisy pia, ireo nona, ireo rava-fananana, ireo marary, ireo traboina. Tompo, amarino aminy teninao fa miantra ianao, misahirana ianao, mitondra ianao, manafaka ianao, tsy voafetra ny herinao, de mianta aminao zay Tompo malala. Manapiry ireo havanay, mpiray tanindrazana aminay, azo pasahiranana no zao voina lalovana amin'ny toetrandro zao. De omeo anak'io Tompo ny fo mangoraka, ny fo tia namana, ny fo tia mifanampy, vangio ny fonay, tsy mahay manova olona zay Tompo, fa asanao zany. De vangio ny foniny tsirairay avy, ahatsiaro ny mpiarabelona fa fifaliana no sitraponao iainanay eto amin'ny teny Nosy Malalana ity, de ampahireo zahay ahifanampy. Ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy, ianao metrahana ny fiainanay sy ny fanoloran-tenanay. Amen.